Hevitry ny antsika rehefa na fankatoavana tsy izay nandidina fankatoavana no hitantsika izany hatreto resaka ny amin'ny fankatoavany Abrahama ka mihelintsika ny resaka momba ny hoe mitombo amin'ny fankatoavana dia androany matery apetraka ny tompo tato anaty dia hoe fiainam-pankatoavana fiainam-pahasambarana sampanao rezany rehefa tsy mankatoa ianao dia tsy sambatra dia nefa ianao rehefa mankatoa dia sambatra ivavasika ndreto izahay tompo malalo eto anatrianao misotraka eto amin'ny fanatrianao izahay dia ianao Jesosy le teny hoe nahaiza miankinangoloka telo amin'ny anaranao dia vovoana sotra famozo fa eto vovoanay ianao samy hidiny loatra aminay mieritreritra izany hoe ilay Andriamanitra lehibe masina be nahitra midina eto anatrianay ary araka ny fianaranao manao hoe Imanoela dia tena hoe aminay ianao Andriamanitra antsika Andriamanitra aminay ianao fifaliana aminay izany ary tena miteraka fahasambarana sady ao anatinay mihitsy hoe ianao eto anatrianay dia io izao fotoana izao ny fampianarana rehetra tokony aoka ny fanahinao masina mampianatra mba tsy ho diso fianaranay ary mba hazava aminay ny fampianaranao dia indrindra mba mankatoy ny teny izany fa tsy mpiaino mangaty satria izany indrindra no ianaranay eto androany fiainam-pankatoavana fiainam-pahasambarana ilay sambatra araka ny teninao mety tsy ilay sambatra iverinay amin'ny mahaolona fa ilay tena hoe sambatra araka ny teninao mianaranao Jesosy Kristy mampiananay izany favarizany amen. Fiainam-pankatoavana fiainam-pahasambarana Luka toko faraika ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tahaka izao ny anaran'i Jesosy. Ary raha nalaza izany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantso ka nanao tahaka hoe sambatra ny kibo izay mitondranao sy ny nono izay nononao fa izy nanao hoe eny tokoa kanefa maika sambatra azy ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ilay vehivavy izany rehefa nahita Jesosy dia mahita ny Jesosy dia Andriamanitra lehibe mahagaga avy hoe ohatra hoe tsika izao midodododo mangetaheta tonga eto dia taoko Jesosy itsika eo naneto dia ohatra hoe ilay olona mifanerasera Jesosy tena sambatra tena maraka izany sambatra ny mifanerasera Jesosy mahasambatra mifanerasera Jesosy tahaka hoe moneniny Jesosy zany dia tena hoe sambatra fanerasera Jesosy dia maro fanerasera Jesosy isan'andro anatin'ny fotoam-bavaka tahaka an'izao na mamonjy fivoriam-bavaka arinany na ianao koa na mitokana amin'ny efitranonao miodina amin'ny Jesosy izy tia amin'ny alalan'ny vava tena mahasambatra izany ary marina ihany teny amin'ny vehivavy azay koa mahatonga Jesosy dia hoe eny tokoa tena sambatra ny olona manana zareo fiobona naina amin'ny Jesosy zany fa ho Jesosy hoe mainka sambatra azy ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany izany hoe sambatra kokoa raha ohatra ianao tonga mivavaka foana fanerasera Jesosy tsara zany fakazarana antsika dia mitondra fahasambarana izany mitondra fiadanana izany tena tsara izany mamonjy fivoriam-bavaka vondrom-bavaka sy ny sisa fa Jesosy manindry amintsika androany manao hoe mainka sambatra azy ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany sika rehetrareo any ho mpiaino ny tenin'Andriamanitra ary mpitandrina tahaka ny teny izany Jesosy hoe raha miaino fotsiny ianao tsy afeno fahasambaranao tsy afeno fahasambarananao izany eny mety araninao ito
Izay no tena mahasambatra. Dia izay ny teneny eo hoe sambatra aza mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitady mazava hoe manao izany, mankatoy izany tenin'Andriamanitra izany. Jakoba toko voalohany andiny fahadimy amby roapolo. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy fiaino manadio fa manadino fampanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izanan'olona izany. Tsara foana mihitsy izany mianatra tenin'Andriamanitra, tsy ratsy mihitsy. Ary mbola misy etaeta ao anatinao hianatra dia mahatosoa. Araka ny tenen'i Davida hoe tena mamy ny teninao, manoatra no mitantely ao ambava fa izany hoe tena fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Ny Salamo 7:20 mazina hoe salamo fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Fanambarana ny tena hoe mahatsara izany tenin'Andriamanitra izany. Eny Jakoba miteny hoe tena ny olona koa izay mandinika ny lalàna tanteraka ozy izy dia ny lalàna fahafahana maharitra izany hoe maharitra mandinika tenin'Andriamanitra. Tsika raha ohatra hoe manao ny asan'Andriamanitra aza dinona izany, tsara izany. Manao asa fanompoana maro no ny fitiavantsika n'Andriamanitra, tsara izany. Fa ny fitiavana tenin'Andriamanitra aiza taona mila mahalala tenin'Andriamanitra. Moa no voavitaka ihany tsika raha tsy mahalala tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny mendalantsika mety horeraka ihany koa raha tsy mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra. Nefa izay mandalo fizahan-toetra tiany manangana antsika izy. Tia manazava antsika hoe sotroin'Andriamanitra ny fizahan-toetra andalovanao. Ato misy fampaherezana be da be, ato misy teny fikasana be da be, teny fampanantenana aminy anangana anao, mampahery anao. Ilay tsika manana tenin'Andriamanitra. Ary ny teny Grika anambarana an'ilay Jakoba toko voalohany andiny fahadimy amby roapolo io, ilay hoe sambatra izay mandinika ny lalàna tanteraka. Ilay teny hoe mandinika dia ny sara anatin'ilay teny Grika ilazany azy dia hoe olona anankiray manao ohatran'izao secours be ozy amin'ny teny frantsay, izany hoe tena milioka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ilay fitiavanao tenin'Andriamanitra fa tonga aloha tena mianatra tenin'Andriamanitra. Dia ozy izy izay mandinika ozy izy, izany hoe tena secours be, tena mandinika tsara, tsy maimaika. Tsy rehefa namaky dia izay fa mandinika, miondrika mandinika. Raha ohatra ozy izy manao an'izany ilay olona ka maharitra amin'izany, raha tsy fiaino manadio izay ihany ilay felopetrany. Tsy hoe rehefa maro fotsiny dia aveo manadio, fa maninona manao an'ilay izy. Izany hoe mankatoy an'ilay teny izay voahainy. Dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Izay ilay ampidirana an'i Jesosy hoe fiainam-pakatoavana dia fiainam-pahasambarana. Raha te ho sambatra ianao, ny fijerin'Andriamanitra ny sambatra. Fijerin'Andriamanitra, satria tsika rehetra manana fijerintsika hoe sambatra ihany na zao, sambatra ihany na zao. Dia ilay sambatra amintsika mihitsy ilay sambatra amin'Andriamanitra. Amintsika izao milama tsara ny fiainako, na ampy tsara ny fidiram-bolako, mba afaka mandeha mandeha, hoe tena raha mahitaontsika iny fa lasany anany ihany, na mety lasany andafy, na lasany an'iny. Hatria sambatra fa ilay amin'ny fijerin'Andriamanitra ny sambatra dia ny olona sambatra dia ny mpanao asa. Izany hoe ny mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Ny mankatoy ny tenin'Andriamanitra no sambatra. Ny fankatoavana dia fiainan'ny tena mpianatra. Ary Jesosy mila mpianatra izy. Raha ny teny izy naneraka ny mpianatra, nanao hoe mandeha mitohy filazantsara, dia nampiny mihitsy hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra. Tsy hoe mitohy filazantsara dia izay, ampy izay, ataovy mpianatra firenena rehetra. Izay no tena misy io, ahatonga ilay olona ho lasa mpianatra. Ary ny atao hoe mpianatra dia tsy ilay olona ilay hoe manaraka an'ilay Jesosy fotsiny
rehefa manam-potoana izy misy an'izany mamonjy fotoana zao dia rehefa avy mandeha rehefa tsy afaka tsy mandeha eny ary rehefa misy fotoana mba avy any zany hoe zavatra ohatra ny amateur le izy fa tsy tahaka professionnel fa Jesosy mitady olona tena mpianatra. Misy karazany olona manaraka Jesosy, misy eny tsy manaraka Jesosy hoe tena manaraka azy mpianatra. Ny fariseo zao dia nataony tena mihitsy izy hoe manompo an'Andriamanitra. Milaza tena izy hoe miaraka amin'Andriamanitra fa fomba mibetsy tsy mahazo manao an'izao, mahazo manao an'izao. Noho izay tonga le Mesia, ilay iran'Andriamanitra, Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, mahino satria tsy tena ao anaty fitiavana an'Andriamanitra. Jesosy tsy fariseo tsy fariseo be fombafomba, tsy fariseo ivelamberana amin'ny fanarahana ny tompo, fa mpianatra, tena mpianatra. Fa zaho tena mpianatra dia tsy maintsy manatombo. Fankatoavana dia tena mpianatra. Ao ve? Raha teo mpianatra ianao dia manapa-hevitra mikatovo ny tenin'Andriamanitra. Rehetra tsy sasasasa izay mahafinaritra ny mpianatra. Hojerentsika rehefa avy izay hoe karazana mahazo fankatoava izay. Misy mantsy le fankatoava rehefa mbola tsotsotra mbola izay no dia lasa ihany. Fa miakatra rehefa tonga dia rehefa hoe mety tena amizanao hatramin'ny ainao azy. Sarotra be izany. Tanàna le fankatoavana zany ohatr'izay. Fa mbola hojerentsika izay rehefa avy eo. Izao no tenen'i Jesosy izao anaty voalohany andiny fahaika amin'ny telopolo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay mombo azy. Fakitsika rehetra ny amin'ny anaran'i Jesosy. Mafy le hoe raha aonao Jesosy. Raha maharitra amin'ny teny mpianareo teo mpianatra. Maharitra tia Jesosy teny dia izany hoe maharitra amin'ny ainao. Dia avy eo maharitra maninona koa? Mankatoava. Tena maharitra mankatoava. Ilay teny izany tsy hoe rehefa metimety azy dia mihoatra hianatra azy. Fa rehefa mihoatra amin'iny tsy manapa-pasiansa intsony. Tsy maharitra intsony fa amp'izay. Misy ohatra mesaotra. Zany ny ataon'ny Jiosy rehefa nampianatra Jesosy momba mofinaina. Teo izy nanaraka amin'ny Jesosy ihany, nanaraka ihany. Mesarotra amin'izay ny fampianarana. Nanamara Jesosy nanao hoe zany mofinaina. Izay mihinana ity mofo ity dia ho velona. Mitondra fiainana mandrakizay ny mofinaina. Ho velona mandrakizay. Teo nanao taharaka amin'ny Jesosy hoana azy. Otra mesarotra izany Jesosy zany marina. Jesosy manolotra zava-panahy izany ny amin'ny Jesosy no fiainanao. Mianana ny fiainana. Jesosy no fiainanao. Raisinao miditra ao anatinao no fiainanao. Dia nanina Jesosy tsy naharitra mampetely Jesosy fa nanina. Miala izy. Miala teo amin'ny Jesosy. Betsaka ny Jesosy miala tamin'izany. Rehefa avy nampianatra amin'ny fampianarana momba ny mofinaina Jesosy. Miala tsy kelikely izy rehetrarehetra hozy izy. Hoe sarotra ny fampianarana. Dia ny mpianatra sisa mijanona teo. Dia Jesosy rehefa voatsy ny teny tampianatra izy manao hoe aza mandeha ianao. Mijanona tokana izy. Efa laozana izy rehetra. Ao anao izy Jesosy. Nareo koa angamba izy izy. Tsy mandeha. Mandeha hiala koa mandeha hoe. Fa beterany dia miaraka any amin'iny isan'izany. Ianao manana ny teny fiainana mandrakizay. Ninonao fa mofinaina marina io. Manana ny teny fiainana mandrakizay. Akany amin'iza koa izay. Izay dia maharitra amin'ny teny mandrakizay. Fantatra hoe tsy misy afa-tsy Jesosy mitondra fiainana. Akany amin'iza koa izay Jesosy. Ianao manana ny teny fiainana mandrakizay. Dia manino maharitra amin'ny teny mandrakizay. Mankatory teninao izay fa ny teninao ny teny fiainana mandrakizay. Ny teny mitondra fiainana mandrakizay teninao Jesosy. Tsy miala nareo koa manao an'izany. Tsy miala aminao izay Jesosy. Betsaka ny mety fizahan-toetra. Betsaka ny mety fanenjehana, fanesorana, fanoherana, eny an-dalana eny misy asa tsy misy. Betsaka ny fanao
manao izay Jesosy. Tsy mianana Jesosy. Ianao manana ny fiainana mandrakizay. Izay tadiavina Jesosy. Raha ohatr'izay ianao maharitra sy amin'ny teny. Mpianatra ny tompo ve ianao. Raha maharitra ny teny ianao, mpianany tokoa. Nao jerentsika tsikelikely reto misy zavatra milaza antsika hoe zava-dehibe fankatoavana. Mety efa hitantsika tamin'ny elo, mety efa hitantsika tany aloha, fa tsy maninozy izy koa hoe tsy mampanilaza manao teny averina ahasoanareo zany. Dia hojerentsika ty mety mbola tsy renao mihitsy koa zao hoe vorenao. Jerentsika hoe inona no tena mahazava-dehibe ny fankatoavana. Tsy misy filaharana izay hoe ty voalohany ty faharoa ka hoe araky ny laharana zany fa mitovy izy rehetrarehetra. Voalohany fankatoavana dia porofony fitiavantsika. Raha misy olona tena tia mihitsy io Jesosy io, tena tsy foiny io Jesosy io, dia nefa ny fiainana tsy fiainana mankatoan'Andriamanitra. Tsy mbola mila mieritreritra ianao hoe tena tianao ve eto. Tena tianao marina ve eto. Fa Jesosy teny mihitsy raha misy tia dia hitandrina amin'ny porofo fitiavantsika azy mihitsy ilay fankatoavana. Ka raha ohatra ilay fankatoavana manano sarotra mihitsy ndraindray dia miteny mihitsy ianao ato anaty hoe sarotra Jesosy. Nomy ianao. Atinao anatinao izay fotoana izay tena irenao mamelana mihitsy ilay fitiavanao tompo hoe atao fanaonao. Noho ianao Jesosy dia tanterahako zany. Misy fotoana raha vehivavy rehetra mahafantatra tsara ten'Andriamanitra. Sarosarotra fankatoavana ho an'ny sasany. Raha ohatra hoe ny sasany efa zatra mahafantatra tsara ilay ten'Andriamanitra dia efa nampianatra dia mampahely azy ilay hoe ay tena rehefa mpianatra dia ten'Andriamanitra dia tena mahafinaritra. Dia ohatra hoe nalo vehivavy manekeny ny fiavinareo. Ezaka hoe vehivavy tena sarotra mafy be, sarotra mihitsy. Zaho lazanareo fa rehefa manomboka ankatoavinareo ilay izy sarotra fa izay hoe noho fitiavako an'i Jesosy, izay hoe porofo fitiavako an'i Jesosy, dia zare ankatoa. Dia ho hitanao manomboka ilana tokantrano. Ary rehefa manomboka ilana tokantrano tsy dia ho sarotra loatra manao elona izy. Fa rehefa ianao manohitra foana, manohitra lava vadinao, hitana hoe io lamina napetraka tsy lamina napetraka olombelona. Ka ozy ianao hoe nenay tsy ataonay manaraka an'iny fa nenay mety na tsy manaraka an'iny azy. Dia sasany hoe ka izy tsy mandray izy tsy mitady dia manjary tsy maintsy tarihy. Ampio izy mitadika raha tsy mitady. Omeo azy ilay Jesosy tokony hanapa-hevitra ahoana ilay ataontsika. Ny manaiky tsy hoe manginy. Tsy misy an'izany aloha ao Baiboly hoe manaiky matotsy fiteny. Raha teny folombelona izany dia ndraindray vehivavy diso hevitra amin'izy mihitsy hoe rehefa hoe manaiky dia mangina resaka tsara mihitsy. Tsy miady resaka. Misy zavatra ho atao dia resaka mifanakalo hevitra. Raha ny hevitra aloha izao tsy hanao hoe atao izao sy tsisy any mety anamety na ohatra izao tsaratsara moratra izao fa manapa-kevitra azy. Mazava izay ilay hoe manaiky. Dia avy eo izy ampino izy andraiky nanapa-kevitra tsara fa rehefa ozy izy hoe izay dia ay izay antenen'ny selo ataontsika amin'izany rehefa ampianarina hoe dada ihany teny ampianarina dia izao hoe ankizy io dia rehefa lehibe tsy hanano-sarotra azy mihitsy ny manaja ny vadiny. Fa rehefa reny mpampiady amin'ny vadiny reny eo rehefa lehibe koa izy dia izy io reny mpiady amin'ny vadiny tsy ho hainy mihitsy dia naona nataon'Andriamanitra. Fa hitanay aminao ilay izy mpianarana izy. Aleo fa resantsika tsara vadiny izy dia rehefa avy eo izay dia netsika izy na mihevitra aminao. Ndraindray izy tsy mampanina fa zavaina tsara izy izay fanazy. Ndraindray tena tsy mitovy mihitsy fa tsy misy varatra ny hevitra. Dia hozy izy ianao hoe Jesosy. Porofo fitiavana. Tena ekena
tsy ilay modekena, tsy ilay ohatra hoe sorotsoriko sady ekena nefa tezitra, sady ekena nefa marary fo zany tsy zany ilay tenen'Andriamanitra iny tena safidy malalaka fanapahan-kevitra amin'izay fotoana izay ianao tena miomana amin'ny tsy miarana tanteraka ilay izy. Lasa tsy anazy tsony fa lasa anareo na mijevitra azy. Ary tsy ilay manao hoe rehefa tsy mety izy zay ilay manazaka tamintsika hoe manao tsy mety mazany manao tableau tsy haiko diso. Atsika rehefa tsy mety eo alentsika amin'any izay atao hoe manay. Ohatran'ny zanaka kely tamin'izay ohatran'ireny ilay Baibly saratra. Kanefa izay hoe fitiavana toy izay ekenao elaela fa izay sarotra zany dia ianao misy maneva fanen'ilay olona Jesosy. Noho Jesosy ianao rehefa diso. Midina ianao noho Jesosy. Izay fankatoavana dia tony fitiavana amin'Jesosy. Ny fankatoavana tsy atery dia mitondra fahatarana. Ilay teneny hoe tsy atery dia ilay nazavaiko teo. Tsy ilay hoe amin'ny tenintsika malagasy dia misy fiteny ohatr'izao rehefa anambady hoe fandefery, mandefery. Dia ilay expression mandefery mihitsy ny heviny tsy araka ilay tenin'Andriamanitra. Fa ilay izy ohatra manindry ny soa hoe nataony an'izao dia mandefetra ohatran'ny tsandrana zany hoe miato tsy manaiky fa miteny hoe mandefetra dia mena dia ekeko fa ny ato ny bozina dia ato ny fotona. Ary ireo sora io izay rehefa voasarina ilay sora rehefa tsindrinao dia tsindrio ihany. Rehefa tonga eto farany teo ilay sora dia manino tsara be. Dia iny misaraka maneny dia miamosy any amin'ny tribunal. Dia ihany ilay sora mitondra lehiolona satria izy natotany. Tanareo izay ilay antery izay. Azonareo izay tsara ilay izy izay ilay antery. Dia fantatro ilay tenan'Andriamanitra dia ekeko ilay izy fa antery. Dia mety ankarafony izy koa iny na tsy anelosy iny dia lasa ilay amin'ny hôpitaly iny satria izy mitsoky be. Be loatra ilay natao tato. Tsindrina tao. Be loatra. Tsy mipindra hoe dia niditra hôpitaly tapitra manatra niditra hôpitaly amin'ny fatin-drosy. Ohatry izany ilay izy. Azonareo ve fa ilay fankatoavana tsy antery fa safidy tena hoe nono afa mihitsy tonga fahafahana. Ary ny fanahy ny tompony mipetra ao anatsika na aizantsika manao ilay izy dia ao amin'izay toerany fanahy ny tompony izy dia toerany fahafahana. Afaka ianao. Iza mahay an'izany tiany fahavalona izany. Dia nefa rehefa safidinao ilay izy dia mitondra fahafahanao miteny fahavalonao. Izay zavatra endrika tsy azo eritreretina. Ny olona tsy ao an-tompony dia gaga dia tsy azo. Dia ianao ianao mariny. Dia ataony hoe tsy mety dia gaga be ianao toa tsy maninona mihitsy. Jesosy. Ary izany tena fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy antery ilay fankatoavana fa safidy. Tena aby izany. Hojerentsika ny avy fankatoavana rehefa avy eo. Ny fankatoavana dia maninona foana. Fitahiana foana ny fankatoavana. Bénédiction mitondra fitahiana ny fankatoavana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny Isaia 40:20. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia mihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Tena teny fikasan'Andriamanitra izany promesy. Ary ny fikasan'Andriamanitra rehetra izy dia eny sy amen. Ny Andriamanitra ny zavatra nampanatenay dia Andriamanitra tsy lovelona moa ka anay. Fa rehefa nambarana dia ataony. Dia izy miteny raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Izany hoe izy fitahiana ny fiainanao ao anatin'ny fankatoavana. Dia ity teny antsika rehetrarehetra. Sambatra mahitsy izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavin'olombelona ka fa indrindra ilay hoe sambatra izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavin'olombelona.
mbola manohy an'ilay sarotra. Mitondra fitahiana sy fahazabana. Ilay fitahiana izany ilay teny hoe inona voka-tsoa zany manao fitahian'Andriamanitra. Fiainam-pakatoanana dia mitondra fitahiana. Dia ny famohitra izay ny tsy fakatoavana dia mitondra rozy. Indraindray ianao mahita fiainana olona tena ohatran'ny dia fianakaviana hoe tany amin'ny razana tany amin'ny tany dia mitohy misarotra tsara mahazina ohatran'ny hoe rozy. Dia indraindray tena latsa-tena izany tsika ilay olona rehefa tonga aminao izay hoe zokolosa hoe tsy fantatra hoe tsy hitako hoe ohatran'ny sosona izany mihitsy hoe fiainanay tena tsy fantatro mihitsy hoe fa zany hoe misy sosona izany tsy tonga foana izany misy zavatra tany amin'ny tany aefa eo misy tsy fankatoavana tany amin'ny tany tsy fantatra fa ny potsany ve tena fahantsikana ny tenin'Andriamanitra ve mety misy fampinomana ve tsy fantatra fa rehefa mbola tsy bebana ny fampana dia manino lasa miteraka rozy. Ary ny tena zava-dozany dia tarana tao an-tidy mibaby an'ilay rozy. Saotra n'Andriamanitra tsika izy eo mino mibaby ny rozy natao amin'ny Adama sy Eva fa tonga Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra ilay zanany lahatokana dia nanino izy mamonjy antsika. Izy nanapaka an'ilay rozy dia lasa nanana fiainantsika dia nanino mandray fitariana izy. Izay ny asan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana fa ny tsy fankatoavana dia miteraka rozy. Indraindray fankatoavana efa mampalazaina mety mampamory izy indraindray rehefa sarotra hoe mankatonga tsy hoe mora foana indraindray mora tenenina fa sarotra iaina. Dia indraindray tena mampahoatra misy souffrance ty lazaina dia ao anatin'ilay fiainam-pakatoavana izany dia misy sokoritra kely mihitsy ianao ao anatin'ilay fankatoavana. Moramora hoe ny zany ianao hoe amela heloka olona tamin'ny adiny totsisy moto tany Rwanda fatemina patitra zanatar zany. Ny fahamono zany ireo foko anankiroa tao Rwanda eo. Dia eo zany hoe mahita mihitsy hoe olona anankiray mamono mafaty ny rainao eo masonao. Dia mahatonga nefa zany ny fotoana zany mitafatsaoka tany andafy ilay olona dia mitoriana ny filazantsara nandray ny famonjena ilamana. Ambara ny tenin'Andriamanitra zany isika mila mamela eo fa tsy zatsy mafy be tamin'ilay olona zany olona tena namono nafaty en plus ilay olona tonga tany miona tany namono nafaty ny ray tsy mora be le hoe mampijaly fa tsy maintsy elaelazany naka fotoana dia mivavaka nentina mivavaka nampaherezina raisany fa rehefa nakatoa izy namela elaka dia fa tsy mora izay no lazaiko mahatonga an'izy hoe mamparozy. Mila pasiensa zany mila fiaretana zany mila fahafoizana mifankatoana. Dia izay ilay lazaiko hoe sarotsaro tsy miao tena mila faharetana be. Misy fotoana tena mila fiaretana zany hoe miaritra kely mihitsy ianao miaritra dia tsy mora ilay izy. Mila fahafoizana zany hoe mahafoizatra ny sakrifisy. Tsy mora hoe mankatoavana Jesosy an'Andriamanitra nandehana no faty eo amin'ny azo fijaliana fa misy fahafoizana. Ny tena natolana ary Jesosy teny mihitsy tsisy maka-miaino izy fa zaho izy no manolotra azy. Nanapa-kevitra izy tompo hanolotra ny aina amonjena tsika. Misy sakrifisy zany misy fahafoizana zany fa zany lehibe fankatoavana. Mahetina ilazana zany hoe tsy mora kely nefa lehibe zokio zany mandahatra ery tena mahasabatra le izy kanefa le izy any tsy mora. Dia fahamara zany fa tsy mora. Ny ambareko dia hoe fanapahan-kevitra ny fankatoavana. Tahaka ny famelan-keloka ihany zany tsy tonga fotsiny hoe fihetsem-po ao anatinao zany hoe tonga dia iny olona nanao ratsy ianao iny tena nampalahelo anao iny dia avy eo dia tonga dia mora kely anao hoe eny efa mamela-keloka ao ahy. Tsy mora tahaka zany. Tsy mora le izy fa mandray décision no mitombo profiteranao ale izy no mitombo dia amela heloka.
Ary rehefa raisinao izay fanapahan-kevitra izay manino? Manampy ianao. Tokony hanampy ianao. Hitany ilay fonao. Hitany ianao tapa-kevitra. Ary hitany ao fa tsy mora aminao ilay satria tsy hainy nofontsika izany. Maninona izy ny tsy hainy nofontsika? Satria tsy voajanahary ao anatintsika mihitsy izany mamela hery izany. Tsy voajanahary izany hoe dia misy olona tena ohatran'ny hoe tonga dia mahay fotsiny amin'izao raha olona tena nanao ratsy ianao sarotra foana ny mamela hery. Ka zavatra kely dia kely ary sarotra foana ny mamela hery. Tsy voajanahary ao anatintsika ny mankatoa. Noho izany dia mila manao fanapahan-kevitra. Hoe na sarotra aza tokony manao ampiana. Ka zava-katoa. Ampiana tariwa fankatoanao. Ny voajanahary ao anatintsika aza dia ny fikomiana sy ny fahalalana. Izay hoe ny hoainga. Raha vao misy zavatra miseho tonga dia miato anatintsika tonga dia haingana hoe jandray ianao jandray aloha tsy alaiky an'izany misy ny tena manontona izay na mangafafafa je ne peux pas pardonner. Izany dia rehefa nandiolona ny tena izany. Jusqu'à la mort. Ato anatinao izany tena tonga dia manaikitra tena mega hoe dikan'izany dia olona ity tsy olona ilay fanampana. Izay kely izy. Izany ilay izy. Tsy fantany ilay izy dia miaingana be no ilay zavatra tsy zany. Dia miaingana be dia mandà. Miaingana be dia mandà. Izay raha ny voajanahary koa anatin'ilay maha-olombelona manofo atsika. Miaingana be no tsisy hevitra izany. Fa fanapahan-kevitra ny fanatoarana. Dia ny tsara ilay izy dia tsakotsakohy. Eto ambavaka dia mipetraha dia mivaka tasy tsy sao anatinao andresina anatinao foana fa fankatoavana lalina tokony amena. Ilay tsy hoe famelan-kely ka fa fankatoavana ihany no misy io. Na hoe lalina azontsika misitraka ny fahasambarana ao Andriamanitra. Ary rehefa miresaka fankatoavana koa ny tenin'Andriamanitra dia miresaka fankatoavana tanteraka izy. Tsy hoe amin'ny ampahapahana sy mahafinaritra izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba. Na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray koa dia maninona izy mena izy rehetra. Rehefa mankatoa ianao dia hatrano tanteraka. Izay tokony hankatoavanao dia hankatoavy feno. Aza atao amin'ny ampahapahany ihany. Tena ndraindray tsy hongaitsika fotsiny hoe ty hankatoavy fa mety ty izany tsy vita tianao atao. Rehefa mankatoa an'Andriamanitra dia hankatoavy tanteraka tenin'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra anao ny teny. Raha ohatra ianao mahamama fahazara mandinika ny tenin'Andriamanitra isa-maraina maraina teny. Omen'Andriamanitra ao daholo ny sitrapony dia hazavavana. Ty hankatoavy. Ty ahiro kely, ty ampiremby, ty sorata ao misy fa teo ataoko ty, dia misy ny ty tsy reny. Misy izany sa tsy misy? Tena misy anie izany. Misy tenin'Andriamanitra sasany nanaovako mahasoa mihitsy. Hodiko tsy reny fotsiny iny. Fa ny anankiray ty revo be iny. Fa rehefa makafitsika na mora na misarika tsy ampara. Samy ankasitrahan'Andriamanitra tena hankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Reto ilay ahavo 12 amin'ny fankatoavana. Karazana ohatran'ny miakatra ilay mivoaka izany. Reto mora kely. Io mesarotra. Fa za mandray fanapahan-kevitra. Na ny amin'ny farany sarotra ary hankatoavy tenin'Andriamanitra. Izay tena sakaizan'Andriamanitra. Izay tena mpianatra. Miresaka ny ahavo 12 dia nalaina tamin'ny fiainan'ny Josia mpanjaka. Josia ilay mpanjaka kely 20 taona. Josia mpanjaka telo tamin'izao nanomboka mihitsy dia tonga dia nanao révolution tao amin'ny fanjakan'ny Juda. Satria tia an'Andriamanitra izy. Dia ny taloha rehetra tany amin'ny tany izany dia misy mpanjaka tsara, mpanjaka ratsy. Fa
mpanjaka tany aloha rehetrarehetra dia teneniten'Andriamanitra foana rehefa tsara ilay mpanjaka fa zao tsy milamany toerana avo. Dia atao hoe toerana avo dia ilay toerana nanimpoana tsy any Jerosalema any amin'ny tempoly fa ilay toerana nanaterana fanaty ilay tendrombohitra izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra fa tsy nandrano fa josian'Andriamanitra. Tena raikitra tamin'Andriamanitra dia filazan'ny ten'Andriamanitra azy ao mpanjaka faharoa telo amby roapolo ka toko fa telo amby roapolo dimy amby roapolo manao hoe ary tsy misy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay miverina ao amin'ny Jehova tamin'ny fony rehetra sy ny fanahy rehetra sy ny heri rehetra araka ny lavamosiny rehetra sady tsy misy tahaka azy intsony miseho tao aoriana. Tena tao anatiny le hoe hiverina amin'Andriamanitra ary le hiverina araka ilay tenentsika teny hoe fampoko rehefa manao fankatoa mankatoa dia tsy ampapahana fa misy mpanjaka tsara teo aloha fa ampapahana fa ity Josiah tena niverina ozy izy tamin'ny fony rehetra sy ny fanahy rehetra sy rehetrarehetra natsanga naverina fankalazana ny Pasika naverina daholo izay tokony natao rehetrarehetra amin'ny fampifoana an'Andriamanitra ary teneniten'Andriamanitra aza hoe sady tsy misy tahaka azy intsony sy naoriana lehibe zany. Za mbo maniry ohatran'izany fiainako za tsy mireare hoe mba tsisy ohatran'ny kooriana na hoe tsy nisy ohatran'izany fa ny any toe-poly hoe tena verina amin'ny Jehova amin'ny fo rehetra sy ny fanahy rehetra sy ny hery rehetra. Zany ny olona afaka tena katoa an'Andriamanitra. Zany ny olona afaka nanapa-kevitra katoa an'Andriamanitra ninona ny trano eo amin'ny fiainana. Satria maniny satria tena amin'Andriamanitra ny fony, amin'Andriamanitra ny fanahy, ny hery rehetra atokony amin'Andriamanitra. Izay le ary izy koa tsy rehetrarehetra. Fa zany olona ohatr'izany milay Andriamanitra miara-mandeha. Voalohany amin'ilay mahavo misy zany aloha izay tsotra indrindra fampatoavana dia didy mahafinaritra. Misy resaka tsy misy didy mahafinaritra saina kely no mankatoa azy dia rehetrarehetra mankatoa. Ohatra ray fotsiny io nalaina io tao ho tenin'Andriamanitra ohatra hoe aoka ho tahina loharanao falia amin'ny vadiny fahatanjoranao. Zany zao misy baiko falia amin'ny vadiny fahatanjoranao tsotra kely no mankatoa an'izany. Manambady ianao dia manambady ianao lasa anao manao voyage de noces dia mankatoa eo mihitsy hoe falia amin'ny vadinao. Mahafinaritra koa ilay izy fa misy didy ohatran'izany atao ny atao amin'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra. Tsotsotra mahafinaritra. Tsisy tsy mankatoa tena mihitsy tsara daholo. Zay raha zay hoe avo ambany indrindra izay mankatoa mididy mahafinaritra. Misy koa ny hoe fankatoavanareo didy mifanaraka amin'ny tanjo manokana na ny nofinofiky. Karaha ohatra izy mifanaraka amin'ny fadiriako nofinofiky mihitsy dia mora tokoa ny manaraka anazy. Akino amin'ny Jehova ny asanao dia olona avinary izay kasainao. Afinaritra moa zany ary tanjo mihitsy zany hoe misy zavatra kasaiko zany dia akino amin'ny Jehova ilay zavatra kasaika na olona avinary ao anatin'ny nofinofiko zany. Tsotsotra ihany koa no mankatoa didy tahaka an'izany. Fa dia efa maro aza rehefa ny olona manino eo izy dia efa bloke. Azonareo ilay teneniko hoe eo izy dia efa mihitroka. Tsy fony ankinina amin'ny Jehova ny asany. Tsy fony ankinina amin'ny Jehova izay zavatra ataony. Ny azy ohatra misy heritreritra kely tia alefa amin'Andriamanitra tsy idirana. Hitanareo ohatra ny efitra any an-trano, ty salon, ty lakozia, ary toalety. Dia rehefa tonga ny vahiny ianao dia eo izy ao amin'ny salon. Tsy izay no tena olona efa akaiky be zany avela mankany an-dakozia zany fa avela mankany amin'ny efitra sasany efa. Fa raha mbola vahiny tsotra dia ao amin'ny salon ihany indray Jesosy totsika vahiny tsotra. Jesosy tena te-hita amin'ny atsipiky ny fiainanao. Te hanakinanao madinika sy lehibe indrindra amin'ny fiainanao. Raha misy tsy hanaferana ny momba fiainanao rehetra dia Jesosy. Mety misy tsy lazainao ny vadinao tsy manino izany. Tsy manika lalàna izany.
izay mahafantatra zavatra rehetra izay anamanao akaiky io amin'ny fenonao hoe fa misy zany hoe anankina ny asany rehetra amin'ny Jehova dia eo izy dia mazera zay hoe eo io avo anankiray izy dia efa mitso fa tsy manankina izy fitovidina ty akina ty tsy akina ty zahary ty zarery tsy idirana fa zarery manao azy akina ny Jehova ny asanao dia olavorazy asainao fatelo fakatoavana didy lozika be tsy sarotra koa zany eny asa mangalatra regny baiko mazava zany tsy takona mena ratsy zany mangalatra zany zavatra tsy anao hoe dia alainao fa tsy azao andro fara zao moa zany ohatrany hoe lasa marimarina ndraiky mpangalatra dia mitendry rehetra tsy manaraka hoany izy tsika ka tena zao mafy le fiainana na mafy ny fiainana na inona ny hoe zavatra mitrano tsy afaka namarina satria fantatsika fa tsy sotraton'Andriamanitra mety hanampy ny olona sahirantsika eny hanampy azy ara-pivelomana eny fa ny hanamarina azy tsy voatiany azy mahavokany ny hanamarina azy satria nangalatra ka dia mangazo azy toy amin'ny tsy sotraton'Andriamanitra fa misy aloha zany fantatrao mihitsy hoe baiko lozika dia misotra ihany koa mankatao le tsy fantatra hoe tsy tokony atao zany ahafatelo fankatoavana ireo didy mitondra zavatra tsara ho anao misy didy io dia tena fahita ohatrany hoe misy fahasoavana entina le didy dia io zany mbola moramora ihany koa dia ohatrany hoe amparesy lahatra anao anapa-kevitra akatoan'iny manazara raha izy sy ny reninao zany ny didy voalohany izy teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambony tany zany hoe hitanao mihitsy hoe misy zavatra tsara ho anao hoe fanatanterahana le didy io e fankatoavana mibaiko io misy zavatra tsara ho anao dia iny manino mampirisy ianao anapa-kevitra akatao le didy nefa zaza milazanareo vitabelona tsy manaza iray na dia misy an'io aza hoe ahita soa tsy raha ino nahitany masoandro fa homarantsika mpanompon'Andriamanitra dia fantatsika hoe mora manapa-kevitra ianao hoe ilaina nahaza rainatria ahitana soa izy ilay tenin'Andriamanitra vakitsika mba ahita soa ianao sy ho maro andro ambony tany fahadimy fankatoavana didy fantatra ny antony nanomezana azy ohatra zao hoe tiavana fahavananareo vavao izay manenjika anareo mba ho tonga zavatra irainareo izay ny an-danitra ianareo fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny rahamorana ny marina sy ny tsy marina misy antony zany ny hoe mba hitiavanao fahavalo dia azavay le tenin'Andriamanitra ny Andriamanitra rainao dia mampilatsaka mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy mampilatsaka ny rahamorana amin'ny marina sy ny tsy marina dia ianao le zanak'Andriamanitra zany moko tonga tahaka ny zanak'irainao dia hitanao zany le didy hoe ny antony nanomezana azy hoe dia zay manino ianao manavakavaka nefa ilay Andriamanitra tsy manavakavaka dia rehefa mahatakatra ao zany dia mety hanampy ianao hatray fanapa-kevitra mankato ilay didy izay fantatra zany ny antony nanomezana azy fahadimy zay ao hoe fahaenina manomboka hoe sarosarotra fankatoavana zavatra tsy azonao mihitsy antsika nefa maninona fa tenin'Andriamanitra milaza azy mankatoy ianao efa misy sarotsarotro zay Paoly zao izy miteny izy hoe mahalala endra mahalala itoa na aiza ary maminana dia efa nampianara le voky sy otona anambe sy alahelo zany hoe na inona ilay mampandalonga ny fiainan'ny Paoly dia manaiky izy ireo zavatra mandalona amireo tsy hoe azo baoly ny dikany sanareo azo baoka le voamatany zany rehetra tonga dia takatra hoe inona ity zao ny antony ity ndraindray tsy fantatra mihitsy dia ohatry hoe any an-danitra zany Jesosy mbo azavainao antony tiana fa ndraindray tena tsy azonao mihitsy fa eo indrindra nefa manam-pirofo ny fitiavana ao an'Andriamanitra sy ny
fisakamaza dia manina ianao na tsy azonao ary ilay izy izy ianao hoe Jesosy ianao mampifindra atonga taka ilay olona kaitiny hoe anao Jesosy mahodiso za olombelona mety manao erreur rehefa manao zavatra fa zao Jesosy efa fantany fa tsy manao erreur ny fitenin'izay atao fa tsy azoko azy ekena zay ny fankatoavana le zavatra tsy azo ataon'ilay izy satria manino matoky an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra efa manomboka ilay sarosarotra zay fankatoavan'izay satria tsika zany olombelona mampiasa saina tsika dia mila dikany daholo zavatra rehetrarehetra tsy zay raha tsy azo zatsy ianao aza vao amiko alohany aza vao amiko efaneneny finoana tsisa zavaina mihitsy sa mahay manazava be tsika no fatokinan'Andriamanitra tsisy azavaina fa le izy finoana ao anatin'ny dia tsy azo le izy fanokinana fa zany dia efa fankatoavana an'Andriamanitra miakatra ihany tsika misy ndray baiko tena tsy lojika amin'izay teo raha hoe lojika dia memboly fa tia tsy lojika mihitsy ohatra hoy Andriamanitra tamin'ny Noa andro maintany be io manao ianao sambofiana manao sambofiana manao mihazo gofena asianao efitrefitra sambofiana ka ompentahanao dity ao anatiny sivelana sambofiana ela be io tsy hoe zavatra kelikely oda be ry amin'ny tendrom-pohatra izy zany hoe voalavitra be ry dia efa mahita hoe atao tena tsy lojika mihitsy le izy ohatra nanorana ny Abrahama mengahy ianao dia ilaozy ny ilainao sy felinao fa andehanao any amin'ny tany zay tsy fantana any amin'ny tany zay hoasia hombanao tsy fantana hoe hoaizy reny hoe hoanitsika olombelona itsika lojika izy hoe andeha ho any Majunga dia efa fantatatra tsara dao hoe mifindra hiasa any Majunga dia efa fantatatra hoe inona no ataoko any inona no varotako any na mivarotra inona zavatra ataoko azy sy sisa itsika efa mipetrapetraka izay daholo ilay lojika fa indraindray zavatra hitanen'Andriamanitra tsy lojika dia indrindra ilay fanampy akatoanao sa tsy akatoa fanao anakatoa dia nataonao azy arak'izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy natao tsy mora ary ny olona rehetrarehetra dia azo ianao hoe mandeha soanao misy filma amin'ny filma ny famponana hoe dia tena anao aby misy hoe lasa dala ve ianao hoe inona sy ny sisa fa tsy vosoratra kokoa zany fa maneso moany satria tsika hoe inona ty ataonao ty fa zavatra maranten'Andriamanitra momba Noa izany Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona miarabelona taminy eny miara-mandeha tamin'Andriamanitra Noa izay tiako tazontsika miara-mandeha tamin'Andriamanitra Noa ianao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra zany fiarahana mandeha amin'Andriamanitra zany to dia fankatoavana an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra madinika indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra zany atao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy izay tiako fa izay tian'Andriamanitra tsy izay eritreretiko fa izay eritreretin'Andriamanitra apetraka ato anaty no iaina miara-mandeha tamin'Andriamanitra no ao izay nahatonga azy afaka nanino nakatoa baiko tsy lojika baiko hafahafa tsy mazava nakatoa izy satria miara-mandeha tamin'Andriamanitra no ao fahavalona fankatoavana ireo didy faran'izay sarotra amintsika olombelona n'Andriamanitra ke tsy misy sarotra zany fa ho antsika misy tena sarotra tiava ny fahavalonareo manao soa amin'izay makahala anareo mora be zany sa sarotra tendrindray tsy pily efa mahitatsika pily rehefa adalo rehetra zany mihitsy milazana azy kanefa zao makatoa an'Andriamanitra faran'izay sarotra le izy fa no fitiavana an'Andriamanitra dia akatoava
io zany efa miakatra le fakatao faran'izay sarotra eo rehefa nao mipetraka eo nanahoana nakatao ihany hoe le faran'izay sarotra sa ozy ianao raha okany amin'izay okany amin'izay fa ny tompo mila olona mankatona azy hatramin'ny ka nasatra azy dia raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamelana eny mba havelandrainareo izay nendamina kosa mielokare tsy mora kosa ary aza mitsara dia tsy hotsaraina anareo aza manamelo dia tsy hoeloina anareo mamelana dia mba havela ianareo za koa tsy milaza ireo farazay tsara mbola misy sarotra be ireo mbola mitatsika ny faratampina ny faharoambinifolo any tena sarotra misy koa fa efa miamandroso tsika zany hoe misy sarotra le izy a dia le izy atao anaty koa mamalina hoe mamalina fantanina hoe nanao dia sarotra nakatoy ianao sarotsara nakatoy ianao zany hoe nandroso ianao fa tsy niemotra tsy niary ianao miara-dahary fa nandroso nanaiky nankatoa na dia sarotra aza izy rehefa avy mankatoa tsika dia izao foana io amafisaka mpamanana misy fitarina sy fahasambarana foana nareo hoe tsy mahatsapa zany rehefa mankatoa ten'Andriamanitra tsika dia misy fitarina sy fifaliana ao anatsika satria nahoana satria fara izy ary rehefa manahely izy io zay lele izy fara izy efa miaraka fasivy misy koa fakatoavana zay mahatonga anao tsy halaza izy mety hatonga ny olona zany akahalanao hoe manomboka misarotra mihitsy le raha manao an'io nefa ianao a dia oakifa tsy ahita fiteo mason'ny olona ianao ohatra zany hoe mpaminany Jeremiah tonga eo amin'ny mpanjaka mpanapaka momba ny Jeremiah tsarafitra ianao ao koa vonono ty lehilahy ty mampiravoravotanana amin'ny miaramila zay samy fitanana ty mba amin'ny olona rehetra izy noho nitenena amintany miarak'izany teny zany ty lehilahy ty tsy mba mitazy endana ty fireneny ty fa zay ahatonga loza amin'ny kosa tena marina zany satria zany nanran'Andriamanitra ny Jeremiah milaza loza satria manino ty fireneny ty mivadika amin'Andriamanitra Jeremiah tsy nanafo sara dia manao hoe efa mivadika amin'Andriamanitra mamolo sabatra mianatra toy izy eo fanambara Jeremiah nareo nefa ho lasa mpivavy holoza nefa efa rahan'izao fandavana an'Andriamanitra zao dia rehefa nambara Jeremiah zadradraikitra dia nani hala ny manapaka izy tsy mahita fitahaka an'izao nampanao batisa rehefa nambara ny marina tamin'ny Herodam-panjaka hoe ianao neka mijangajangy dia hala samboly midiny an-trano maizina mety isa rehefa makatotsy dia zay rehefa nambopetraka hoe akatoa samy zay hoe aha ino mihitsy le saratra hoe mitomboka gaso fitsaka tsy mety ka ho mpianatra ozy Jesosy raha tsy manaraka dia mandany tena dia mitondra ny azo fijaliana ino mihitsy le azo fijaliana le hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra iny zay teraka fankalany miafa lasa alany hafa dia lasa zay le azo fijaliana inao kanefa Jesosy teny mihitsy tsy mendrika ho mpianatsika raha tsy nanatanteraka zany sitrapony zany anankiray ihany koa tantarainy tantara le mpaminany atao hoe Mikaia mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafata misy lehilahy ray any azontsika manontany amin'ny Jehova saingy halako izy satria tsy mbola mamonano soa ahy izy fa loza ihany miandrakareny Mikaia zanaky Jilany no anarany tsy mitondra ohatrany hoe fifanina ho an'ny olona foana iny fijorontsika ny tenin'Andriamanitra dia lasa nankahalaina le Mikaia mpanjaka mitsy azy za tsy miresaka amin'iny iny milaza loza foana lazay satria rehefa mandrositsika mankatony tenin'Andriamanitra tsy atonga antsika mety tsy anazy to zany tsika amin'ny maha-olombelona foana dia tiantsika le malazy fa eo ampaton'Andriamanitra ianao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay nambaram-polo raha mbola mila sitraka aman'olona ozy izy dia tsy fanompon'Andriamanitra tsy mpanompo Kristy tsy olona mila misitraka olona va mila misitraka
tsy olona le ramositra Jesosy le miantso a Jesosy le naniraka miakasitrana Jesosy faly amin'ny zavatra toko izay zava-dehibe mila manavaka ohatr'izany tsika hoe izy tena mifalinao olona be ohatr'izay mantsy tsy mitiavany any Jeremia ny olona tadiavy le mpanjaka zany dia olona miteny zavatra mahafinaritra manasoaso misafosafo azy zay mahafinaritra soa nameno an'izay fa tsy izay natao Jeremia ankiahalana Jeremia ohatr'izay koa Mikaia ankiahalana Mikaia zava-dehibe izay ilana mety tsy tonga anao alaza itsoka mifankatoavana fa ianao no tsy safidy hoe miakatoan'Andriamanitra zava-dehibe fahafolo misy foa zavaiko hafahafa reo sena dia nataon'Andriamanitra hoe mandany ianao maka vady any amin'ny vehivavy jany vavitelo hafahafa zany olona fa ny fifandraisana se amin'Andriamanitra dia akaiky ary rehefa Andriamanitra ny Oseana zay ny baikon'Andriamanitra dia mandesa na tsy na hafahafa azy zany tena hafahafa mihitsy za kosa ve tsy hafahafa hafahafa mihitsy fa misy fotoana fiainatsika hafahafa fa zaho niditra nankatoy Oseana nanaiky izy rehefa fantany hoe Andriamanitra no baiko azy Andriamanitra no tena fankatoavana ireo baiko toa hitondra zavatra mihitsy hitondra tamin'ny andro testamenta taloha fa olona mihitsy le baiko miaripony amalekita mamelazy mandeha anakehitry mamelezana amalekita ary mianatra rehetra mety ho azy aza sina mianatra vonoy tokoa na lana vavy nakisy madika na zaza vonona ombra ondra na lozy na raha rapori dia ohatrany raha antsika zao so dia kosa miaolona fa misy andro aty azavaiko satria matetika avalany olona hoejery Andriamanitra tompony atao Andriamanitra liaka rehefa vakinao testamenta taloha dia fampilona dia zany le miantony dia zany anankiroa miantony aniran'Andriamanitra hoe aripaka manontolo fahavaliny Israely antony anankiroa ray voalohany iny fomba fanadiovan'Andriamanitra rehefa nanota iakana fa titsika hitantara iakana ilay naka zavatra amin'ny ozy ary Andriamanitra rehetra no nahafantatra fa tsisy nahafantatra Andriamanitra rehetra kanefa rehefa naka zavatra amin'ny ozy nakana zany tamin'ny eo amin'ilay fahavalo dia nanjarana nina resy koa nazanak'Israely dia rehefa avy eo amin'izay dia taraina tamin'Andriamanitra Mosesy dia jereo izy misy zavatra voalozo ay akana nangalatra kapoty tany amin'ny Jeryfisy dia rehefa iny zay dia nifaizan'Andriamanitra akana teo hoe dia maty dia ohatran'ireny zany zavatra asain'Andriamanitra teo voaloana zao izy zao dia lasa mahatonga izy hoe ohatra ny hafahafa fa zavaiko tiana ao testamenta taloha zavatra natonga fanadiovana ahitana izay hoe Andriamanitra masy ka tsy miaraka amin'ny fahotana fa faharoa fampitandrena mba tsy hahatonga izay iverina ilay olona hafa zany miaraka hita daholo zany hoe rigana tao anaty draimaso akana dia tonga dia matahotra n'Andriamanitra olona rehetra dia tsy maninona tsony tsy satsony manao zavatra tsy anasitran'Andriamanitra ary ny amin'ny amalekita Andriamanitra nasaina rigana satria io fanampanao anjan'Israely anompony sampindray rehetra dia any amin'ny testamenta taloha zany misy ohatran'izany avelan'Andriamanitra mitrano fa amin'izao tsika zao Andriamanitra tsy mametraka antsika hoe manavory fa any misy fakamisy diny takazanatra hoe ratsy fa misy antony le izy ataon'Andriamanitra dia tena mahafantatra tsika niany an'Andriamanitra dia mankatoa an'Andriamanitra faharoa ambin'ny folo farany amin'ilay avo dia ny fankatoavana baiko mety hahafaty anao ohatra ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abedinego fantatra mihitsy hoe hahafaty azy dia izy
fa tsy manaiky mihitsy izy ihany koa natao lesary olona edokady lesary zany hoe mibaiko tao anatiny zany dia hoe Jehova Andriamanitra ao ihany no ianko-fanao zay ao anatiny aza miankoha amin'Andriamanitra fa Jehova Andriamanitra ao ihany no ianko-fanao ary na dia efa bavaka izy tahaka lavitra tany Babilôna Nebukadnezara maneno miankofona amin'ny sary olona volamena na dia amikotra miesa tsy fantatsika tsara fa natsiko tao anatin'ilay andro izy no izay tsy fanekena ny Nebukadnezara zay fa tsy niazy titeniny ke mahafinaritra le izy hoe ry Nebukadnezara tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra zany indro Andriamanitra izay tontolo ay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afony rehetra sady hamonjy anay amin'ny tananao no mpazako ary na dia tsy izany azy Andriamanitra no tsy voatery ao totsy foana manana ny sitrapo ny Andriamanitra manana ny fiandrianany Andriamanitra nisy zao maty nisy nefa voavonjy tadidinareo tamin'ny tantarany fanenjehana mpivavaka tamin'ny andro ranavalana nisy sototanena fa tsy maty dia nisy nefa sototanena fa maty Andriamanitra manana ny fiandrianany dia nefa izy miteny ary na dia tsy izany azy fantatrao ny mpazako fa ny Andriamanitra ao dia sotompoinay ary sary olona hoe efa natsanganao dia tsy vavanay zay dia hoe mankato na dia mety hoe eto amintsika moa zany isaorana an'Andriamanitra fa tsy misy zany fanenjehana hatramin'ny aina zany hoe raha mivavaka amin'ny Jesosy no manaraka tokonao dia ho faty tsisy misaotra an'Andriamanitra ao fa tsy fantatrao ny amin'ny avy fa ianao hoe vonona miankato na dia mety hoe hiatra amin'ny ainao azy fa kataovana baina mety hahafaty anao Jesosy efa miteny mihitsy atolonao ny famorina nareo ka ho vonona ho ana ny firenena rehetra nareo noho ny anarana ho ana ny olona rehetra nareo noho ny anarana fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena zanak'olona tsy maintsy izanamafy ary miatra tamin'ny Jesosy zany ka molavolona sy moampisorona mba mitandrolandalana sady ho vonona ary amin'ny androna telo fa zao no mankatofoana Jesosy nafantany azy zany miatra amin'ny eny re zavatra dia Jesosy mankatofoana dia lesonao atsika izy any aoriany amin'ny andro faranao Jesosy atolony ho ana-ny olona anao noho ny anarana dia neny mety atolonao famorina anao ho vonona fa zao hoe maharitra mihitsika mankatony baiko eo mety amin'ny fatranao amaraparanantsika azy dia mijery olona tantarainy baiboly tsy zany elabe amin'ny Abrahama fa efa nataona eo ny amin'ny Abrahama fa inona daholo fankatoavany Abrahama na mankatoavy niaraka tamin'ny mpiara-miasa izy rehefa nandeha izy momba nakatoa izy an'Andriamanitra dia mitondra androna nino ny afatra avy amin'Andriamanitra izy mifeny ankonana izy natony ampampolon-karena izy mivavaka ao amin'ny hafa izy dia nakatoa izy tao anaty fizam-toetra ino no tena fankatoavana faraka nataony Abrahama afaka raisika fotsiny le référence dia jerentsika rehetra fa tsy hijana ela amin'ny Abrahama fa ty farany ity mampatsiahivo fotsiny mankatoa anaty fizam-toetra zana natokana nasain'Andriamanitra natao fanazy karaka ny Genesis tao faharoapolo anaika nankatoa izy atao anatin'izany fankatoavana zany no nahazony anay teny nanambary fankasitrahan'Andriamanitra izay natao afaka mivadika le zany miandrikely miandrikely Pastor Eval.
mianatra anazy efa hitanareo ty tenin'Andriamanitra ty izay tena nampisongadina ny fankatoavana ataony Abrahama io. Genesis 2:20-10. Aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy, aza maninona aza tokory ianao, fa hita amin'izao fa matahotra n'Andriamanitra ianao, ka tsy naharovanao tampotra izaraka ao tena tokanao. Iny tena izay hoe fanasitrahana Andriamanitra. Misy fotoana iny misy zavatra n'Andriamanitra apetraka ao amin'ny alina izy. Tiantsika be mihitsy ilay zavatra. Mety olona io, mety zavatra io, mety trano, mety tsy fantatra. Fa tiantsika dia mapetraha eo, mapetraha ny alina, izany hoe atao mifanatitra ao an'Andriamanitra hoe foinao hoe sa tsy foinao, fa betsaka hoe tsy foy, dia tsy manay. Ohatran'izay zao ilay mpanan-karena resaka tamin'i Jesosy, mba tia hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany izy any. Fa Jesosy nahalala hoe inona bloqué azy. Hoy Jesosy tena Andriamanitra jery azy Jesosy dia tia azy amin'ny fananana Jesosy. Meo malaika na manaraka tsy mandeha izy. Izay ilay lazainy hoe narofa be izy zany. Tsy foy ilay izy. Fa Abrahama zany nahazo ny teny hoe hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ka tsy naharovana tampo ny zanakao tena amin'ny izany eritrereto tena zavantsika amin'ny fotoana anankiray amin'ny fiainantsika dia teny Andriamanitra hoe hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra. Misy zavatra izan'Andriamanitra toetrantsika dia tonga dia teny izay izy eo farany sady tsy hanome teny izay izy mandrana. Fa ilay mankatohatra amin'izay amin'ny fanatahana hazo izay teny izay hitako izao fa matahotra tsy narovana iny zavatra, tsy narovanao ty fotoana, tsy narovanao tsy fantatra fa zavatra tia nofinao ho azy. Ohatra anankiray volasika faradinjantsika Samuela sy Saoly. Samuela zany dia endrik'ilay olona mpanompon'Andriamanitra manino mankatoa n'Andriamanitra. Vao mbola tanora mihitsy Samuela dia tao amin'ny tempony. Nanompo an'Andriamanitra tao amin'ny tempony. Dia Samuela rehefa miantso azy hitero Andriamanitra dia tamin'ny fahatelo ny teny taminy hoe mitenena fa miaina ny mpanomponao. Izay no nahavara Samuela amin'izao. Ny teny Hebreo navatana an'ity hoe miaina ity. Miaina dia anankiroa. Io teny hoe miaina io teny Hebreo ny azy amin'ny teny anankiray ihany lazany hoe miaina ny sorona dia mankatoa. Ny azy teny iray ihany. Izany hoe ilay izy miteny amin'Andriamanitra izany hoe miaina anao fa mitenena dikan'izay teo anatin'ny fony anao izay lazainao. Ary izay toetra izay tadiavin'Andriamanitra antsika rehefa miaina azy. Manao mamaky baiboly ianao, na mihaino tonteny ianao, na mihaino fampianarana ianao, tokana mivavaka sy mamaky ny ten'Andriamanitra ianao, aminazy izay tontolo izay. Mitenena ny Jehovah fa miaina ny mpanomponao. Ary rehefa miteny an'izay hoe miaina izay raha dia izay dia hoe mitenena Jehovah fa miaina ary mankatoa. Izay ho ambananao rehetra. Zay Samuela ary Saoly manahoana. Indroa Saoly no nandany tenin'Andriamanitra. Voalohany tantarain'i Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Niandry amin'ny Samuela izy hanao fanatsitra. Tsy toko Samuela dia izy nanao azy. Dia toko Samuela rehefa avy eo dia hoy Samuela tamin'ny Saoly nanao adary ianao izy. Satria misorana hoe tokony hanao an'izany. Fa tsy anjara misy Saoly mpanjaka ny hanao an'izany. Fa avy eo nanamary teny so hoe ela be ianao, ny vahoaka na teny ely ianao sy ny sisa. Dia hoy Samuela tamin'ny Saoly nanao adary. Tsy fankatoavana dia adalana eo anatrehan'Andriamanitra. Adalana eo anatrehan'Andriamanitra tsy fankatoavana. Tsy mitandrina mididiny Jehovah Andriamanitra ao izay nadidiny anao ianao. Fa raha tsy izany ankehitriny Jehovah dia ona mitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay. Nanomboka teo Andriamanitra nanapa-kevitra hoe tsy hampitoetra ny fanjakany Saoly mantsy tamin'ny fandikana voalohany.
dia mbola nanao fahandroany indray izy Samuela voalohany topateny folo. Nasen'Andriamanitra narikana ny Amalekita dia tsy marika daholo. Mpanjaka velomia biby rehetra tsaratsara velomia. Ary io natonga n'Andriamanitra teny mihitsy hoe mandeha no nanaovaka ny Saoly ho mpanjaka. Niaraka amin'ny fananana izy ka tsy nahatanteraka aza hitako izy. Mpanjaka nahazo ny Saoly iny dia izay nanovana seny izy naharitra iny dia nisoloan'Andriamanitra ny Davida satria miaraka amin'Andriamanitra. Izy inona natao tamin'io? Ozy izy Samuela tamin'ny Saoly. Jehova naniraka anao hoe nanao hoe mandehana ary miano avokoa ny Amalekita mpanompoka. Media miamaraparika. Ahoana ianao tsy miaino ny feo Jehova? Raha izay napaka hoe miaino, dika hoe miaino dia sady miaino no makatoa. Na ahoana ianao tsy miaino ny feo an Jehova fa nanao akazakazaka tamin'ny bato ka nanao izay ratsy hoe mahasoa Jehova. Izay ilay izy. Dia iny nahatonga Samuela teny antiteny izay tazontsika ao anatin'izao fizarana izao. Hoy Samuela, sitraka Jehova no fanatitra ny dolona sy ny fanatitra hafa hatratra. Mihoatra no miaino feo Jehova. Manaraka ny tsara ny manaraka zakatra disonao. Ny manaraka ny tsara no mifanatitra ary miaino ny tsara no misambolamitra. Satria Saoly nanamaritina hoe atao fanatitra ho Jehova hoe tsy namonako lehibe tsy naikina mankatoa zava-dehibe amin'Andriamanitra. Dia tsika mifanareka, tsika tsy manao fanatitra antsoa zao sary fanatitra ataontsika ny fampona. Dia fanaovana lavitra zany na fampona ataontsika amin'Andriamanitra. Ndraindray ny fampona ireny antikatsika ny Andriamanitra. Fa sitraka Jehova no fanatitra ny olona sy ny fanatitra hafa. Mihoatra no miaino feo Jehova. Tadidro foana dia hevitra ny miaino no teny Hebreo miaino ny dikany miaino sy mankatoa miarak'izay. Eny manaraka ny tsara no mifanatitra ary miaino no tsara no misambolamitra. Tsaratsara tsara indrindra mason'Andriamanitra teny fanandoarana azy. Famarana azy tsika. Fiainam-pahasambarana resantsika. Fankatoavana. Inona daholo ny fahasambarana raisintsika ao anatin'izany fankatoavana izany. Fahafaly resantsika teo. Afaka manao sitrapon'Andriamanitra. Fifaliana sy fiadana resantsika teo hoe rehefa manao sitrapon'Andriamanitra tsy tena misy fiadana. Ary rehefa izay tsy mihitsy manao sitrapon'Andriamanitra tsy misy fiadana. Nareo tsy mahatsapa izany. Ten'Andriamanitra mitetina hoe tsy misy fiadana ho an'ny ratsy foana. Fiombona aminay amin'Andriamanitra tena tsara satria fampiasana amin'Andriamanitra rehefa mankatotsika. Reniainao mihitsy Andriamanitra miaraka aminao. Takanao ao no aniarana be amin'Andriamanitra. Dia inona ilay farany ilay rehetantsika farany teo tamin'ny Abrahama fampiasitrahan'Andriamanitra. Faly Andriamanitra izay foana. Rehefa faly Andriamanitra, rehefa malahelo Andriamanitra malahelo Jesosy rehefa namaty azy dia miteny ary tsy zaka tetena ahitana Andriamanitra. Nahatonga azy miaraka mitomany tena hoe mitomany mafy. Tsara nahatonga azy rehefa mamita dia malahelo. Raha ny tena izy ny bevaka tonga hoe tsy hoe tompo zany fa hoe matetika an-dranomaso satria nanahelo. Tahaka Davida ny fora tantarain'ny Salamo faraiky amin'ny 50 efa nanao izay anaty teny-masina. Tena hoe nalahelo Andriamanitra dia nalahelo. Izay nahatonga azy torotoro, ny fotorotoro sy mamorakora. Ilay entiny manatona an'Andriamanitra ny fotorotoro sy mamorakora ka no mifaotana. Malahelo satria nalahelo Andriamanitra. Fa rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ianao dia mandray ny fankasitrahan'Andriamanitra. Izay no mamarana antsika azy tompo rehetantsika. Tena Andriamanitra fa no matoy ny fafito dia milaza mihitsy fa ny olona mankatoa an'Andriamanitra dia olona mihitsy. Tahaka olona nanao ny trano teo amin'ny vavinavy ka nahatonga azy ny siklôny ohatran'izay misy ataontsika
latsaka ny ranon'olana misy nytrika be fofofondrivotra tsy nenjery izy satria teo amin'ny vato izy le mandeha le manonatra ny amin'ny vato rano sao dia lehibe manonona fo dia eo amin'ny Jesosy andrenatra fa nieny io dia manino izy mandrevy tempo ka mankano azy zay le izy dia atao hoe manonatra ny amin'ny vato rano dia mankano ho amintsika rehetra ny tompo mpankatotsika fa tsy faly miaina tenaandriamanitra mivavaka isika raha io misotranao izany fa marina ny tenao ary manitsy ny dianay fantatrao izay kitotoanao fiainanao hitanao fo rehetra izao manatronanao dia zahay rehetra ireto izay mitaonao tonga eto amin'ny tevitra ity hitanao fo tena mangetahela fankatoa anana fiaina fankatoa tompo vaniko izy ireny manana fanapahan-kevitra izy ka tsy manan-kevitra nofo sary mandrakariva ny fiainanay dia tiana fana nofo tsy manan-kevitra fa hitanao etaeta hitanao fanapahan-kevitra vaniko Jesoa ampimitsangana fankatoanao amin'izay tarianao azy akatoavina satria mahafantatra izay tokony akatao amin'ny tsirairay ianao vanio dia sy eo lahatra mandrakevitra fa mpankatoa izany tompo tamin'izay nampianarana androany ary izany fankatoavana izany dia hanomezaka voninahitra ny anaranao irery tsy ho anay fa ho anao mendrika izany ianao tianay ianao provy fitiavanay ny fankatoavana ianao tario izay ankatoanao tsy sarasarana hiady hevitra fa ankatoanao tsy antery fa ankatoanao ampifaliana mety tsy ho fifaliana noka fa ampitiavana ampandresen-dahatra mba hatanteraka ny sitrantanao arak'ilay vavaka tonarena tao any sitrantanao ety an-tany hatrany an-tany sotra mpamonjy amen.